gas titan taragas. Vonin-draozy telo nosoratany Randriana Vony Arsène. ireto avy no anome aina ny tantara. Lanto, Vantso, Ioly, Niravo, Anjarliva, miaraka amin'ny Faly, Rakoto, Bruno, Sinez. Tovorazana mamonjy no nandray feo. Anjarliva no nanatotosa. Anio ny fizarana faharoa. Tia le trano voalaza tamin'ny carte de visite amin'ny Barjona ary alohaloha andondona. Ay, nizao misy mandondona ary mama. Zay ny anao zaniko. Jere kely farabory volo aloha dia Paulay. Fara lava volo kosa dia le tovovavy aka zay. Hay. Aleo rangaha ho tsikilovika eto am-baravarakely eto any. Enao tia. Olo mamy. Eo ay, Paulay io ry mama. Aleo vaiko dia ampandrosoka e. Ndanariko. Paula, mandrosondry de izy aloha ohatry ny mama koa. Faly malalanao tompoko. Za koa toraka izany. Ary izy aloha mama amin'ny Paula. Ay, dia faly mahafantatra anao ihany koa anaka. Mipetrapetra aza ato izy. Misaotra tompoko. Koa manao anadolo zatonareo. Salama tsara zay findrimy manahoana. Toanareo koa zaka. Metimety. Mora hita ny tranonareo fa tsaraka mifieritreretako azy ry Barjona. Ato zay no mipetraka e. Fa zao ry Paula. Izy aloha no mademoiselle Nivesoa. Faly malala mademoiselle Nivesoa. Ary izy kosa no mademoiselle Paula ary Nivesoa. Faly malala mademoiselle Paula. Ka mipetrapetra retonareo e. Andray, misy mandondona koa nke zany e. Aza metsika ianareo fa leo tazaniko eto am-baravarakely eto any. Ay, Martin fa aloha rangaha ho vaiko mandrosola izy manao ny zato izy ary manao ny matamany. Salama tsara ka. Ay ve misy vahiny koa ato. Izy aloha no mademoiselle Nivesoa ary ny atondray kosa mademoiselle Paula. Ay, de faly mahalala anareo ry mademoiselle Nivesoa sy mademoiselle Paula. Ary zany tovolahy bogosy zany reto no antsoina hoe Martin. Saingy tandremo efa manambady ary tsy ela dia ho papa. Faly mahafantatra anao zaniko. Toraka izany koa dia tonga vasoa ny vahiny kely na hokotina ity. Dia misaotra anareo e. Ary mipetrapetra amin'izay ary nareo e, samy maka toerana. Fanakaiza ary mama teo. Mama. Aiza ianao fifa tonga daholo nge ny vahiny e. Ho avy ahy e. Miala tsiny ry anakisany fa mbola variana kely taony reninareo ko. Ka manao izy ao ry mama. Efa tonga daholo nge reto ny vahintsika efa vonona ve ny nandronao ao. Mandrosoa maka toerana daholo eto amin'ity latabatra ity ary. Sakafo sika efa vonona mihitsy ka. Ka mahazo tominana daholo fa aleoloha jereko zao e. Ito marina. Mama, avikely nge ianao e. Mandehana no mifoaka avy any an-dakozia dia aza poterina izy aloha dia lazao araka le resaka ny fanaovantsika mianaka hoe lasa ny mba mivolatra tampoka. Losy ty marina. Ianao no fa soa mamoavaravara izy fa zany dia hamonjy azy telo tay. Azafady ngenao iza ny tediavinao? Sa ianao ve izany olona nanasany Barjona ho any aminareo zany amin'izao fotoana izao? Ary ianao ve aloha ny reny Barjona? Za tokoa ny reny Barjona. Ka tonga akazy araka ny fanasana azy ho any aminay? Miala tsiny be dia be aminao hono izy fa... Fa hoana?
Nakaiza izy fa tonga akazy araka ny efa nifanarahana iny. Miala tsiny mihitsy izy ho fa tsy maintsy nandeha any ambanivohitra fa misy zava-dehibe mikasika ny taninay netsony ny dadatoany azy any androany any tena maika be ary tena tsy azony elana mihitsy ka dia lasa any izy oko nikisikisina ihany izy saika tsy andeha fa tsy navela ny dadatoany raha tsy nandeha niaraka taminy. Salao dia afa-baraka amin'ny papa sy maman amarina. Tonantonana taty fotsiny anefa izany izy tsy nahita azy akory a. Tsy sitrapona rery madama. Mademoiselle fa tsy madame izany. Atray azafady ary. Mademoiselle Dorety raha tianao fantatra bebe kokoa. Tsy sitrapona rery mademoiselle Dorety a. Ny dadatoany mihitsy angeny tonga naka azy teto ka tsy nisy ny alaolana azy ny fampirarahany. Dia ahoana izany? Izay zao efa niomana mafy amin'ny fanasana azy. Andray. Papa sy maman zao efa manantena ny ahita azy. Ka miala tsiny rehefa tsy fidiny azy ny nandeha any. Efa nilaza rehefa niomana noany aminareo tokoa izy fa nitampoka moa tsy mahalelako. Tena tampoka dia tampoka tokoa ka na ny fotoana nampandrenesana anareo aza tena tsy nisy mihitsy anie. Fangaty azo natao telefaonina nampandreanay Efa tena fanaovana tsinotsinonanay mihitsy nge izany. Tsy mba hiparjonina mihitsy napoisiko navitan'izao fa tena tsy firarahinanay izao. Oka rery mademoiselle, vao zao maraina izao inge io fetsona azy io raha nisy kely dia saika tratranao teo ry zareo. C'est pas vrai. Quelle malchance. Ary miala tsiny aminao rehefa raha ny tokony ho izy dia nampandrosoana ianao nefa moa mbola misy zavatra manahirana koa atsy ambadika atsy ka tsy maintsy hamonjy an'izay aloha. Azafady indrindra rehefa vao tehiry araketo aloha tsika raha vao tonga izy na androany ihany aza nefa mety ho alina be aloha raha hoe androany dia asaiko miantso anao telefaonina fa aza mieritreritra ianao. Tena saivo miantso a Dorety mihitsy izy fa zava-dehibe koa ilako azy. Veloma ianao mademoiselle Dorety a. Tena azafady reto ry izy telo mianadava iny fa nilozako kely teo nareo fa nisy olona nandrebireby tao tokotany toko. Tsy misy tsiny re a. Nahazotoninana tokoa izay na tsy teo azy ianao fa kosa sakafo zato parjona ho any toa lasa saina be fa tsy nahinana firy. Fa neverinao lasa nanaraka an'ilay olona tonga tonga mamanao. Raha tsinonako fa iny mahafinaritra mbola tsy fahitan'izao ve ny ato an-tranony dia andeha hanaraka olona any izy sa tsy marina ve izany ry mama? Zao tovavy roa mahafatifaty izao kosa ve dia ilozako tampoka io tsy izany kosa aloha ny marina dia mbola nisy zavatra nidiana hevitra kely izay tao. Sarotra nilaza aminy hoe avela ho any izany fa mandehana ianao mandeha. Mbola olazaiko aminao ihany reny resaka itory-barijona fa hoano aloha ny haniny tsy arakaraka ny hafaliana mandray anareo reraka izy fa dia izao ny vitaka dia mazotoa mihinana daholo. Mihinana tokoa fa tsy manao vahiny ry mama. Sa hoana ry Rista? Mahafinaritra reto vahininareo roa vavy reto ry izy mianaka ka fa tsy mba ohatran'irony tovavy le miaingitraingitra na le manambombony tena fahita eny an-drenivohitra rony. Marina le izany ry Martin. Miseho tena namana tokoa reto izy fa tsy mba namanamany. Tena mahafinaritra mahafinaritra. Ka rery Martin fa aza dia kafana loatra etsy izay a. So dia lasa manidina tsy miteha-tampo. Marina mihitsy izany tenin'ny Paola izany. Fa izao tsara tokoa aloha ny sakafo raha zaho aloha dia nisitraka tsara tokoa izay any amin'ireny restaurant lehibe ireny mbola tsy hitako fa raha nihitako teto aloha dia tena nahafa-po izany mihitsy ho ary ny fisoa. Misaotra mama fa izy mihitsy ny angaly azy tao an-dakozia tao. Nareo koa dia mba tia resaka io fotsiny. Sakafo tsotra dia tsotra izao ve dia ampitainareo amin'ny mivitany any amin'ny restaurant lehibe. Aza mampitalaka naman-jahatra. Mazotoa rery reto ary mba maka amitony. Maka eo ihany ry mama. Araka ny resaka amin'ny fanaovantsika teo izy mianaka mbola nomana ny lesona omena ny ankizy rapitso ka mangatantalana aminareo nefa alohany andehanako dia mbola mamerina aminareo ihany tamin'ny fandraisana feno fitiavana sy ny sakafo mafilotra tonga lafatra narosinareo teo anay dia misaotra betsaka. Ny tompany hamalisoa anareo fa sady voky ny kibo no eny boninahitra ny tenanay indrindra ho anty vahiny tsy napozina. Tsy misy an'izany vahiny tsy napozina izany ry anaka fa manambina izay kely mba narosonay teo tena avokoa izany ry mama sy parjona ny voalazan'ny fisoa teo izany
Loko tokoa ny kibo ary nahita fahafinaretana ny saina mampanahy tamin'ny fandraisanareo feno tsikitsiky sy fo madio naseho anareo makasitraka makatelina ary samy lavandroanana nenareo mianaka ambolinareo avokatra iopy avanina ary indrindra hitady ahita ny sosiny tsara. Za moa zany de tsy hitako tsony zay any ampian'izay ry izy mianaka fa de feno ny voalaza sy ny fisaorana nataon'ny Nivo sy Paola teo de zao za mbola misy resaka kely tiako atao aminareo mianaka ka mbola hijanjanona kely de manao velomanareo ary za koa manao veloma fa mbola misy aliako vetivety. Ndeha reraka izy fa de misaotra re tsy ny hafahafa. Ka amin'izao tsy mahita ao mamy zao sy araka ny resantsika amin'ny rahalahy moa de reny zany ny satenan'ireo tovovavy neritreretiko hoe ataoko kandida amin'ny anisan'ny safidianako. Ka ahoana ny fahitany lahy azy ireo? Iza amin'izy roa vavy ny tany lahy hoe mety saza ny tena manila? Amiko aloha letsy mety saza ny lahy daholo reny zaniko. De alaiko vady daholo zany izy roa amina. Ka tsy zaly izy no sambatry indrindra eto tany. Manana vady roa sady tsara tarehiny tsara toetra. Saingy tsy voararan'ny fiarahamonina sy fiangonana ve zany? Vazivazy le zany fa amin'ny lalo iza ny tena hita sy tsapany lahy hoe mety ampakariny ity namany lahy. Tena sarotra lety zany ry Barjona. Fa anjaran'ny lalo misafidiny ray amin'ireny izay hitany lahy hoe azony lahy ataony lahy kandida. Ka mbola misy koa ny ihany fa reny aloha mitany lahy ka afa mihitsy ange letsy ry Barjona zany hoe fifatenany lahy zay vady zany. Ka ny vady ingely izy no hiaraka amin'ilay eto amin'ity fiainana feno sakatsakana sy fahasairana sy tebotebo lavy ity ko raha ratsy namany lahy de vao mainka nampitrotraka ny lahy nge zany. Marina aloha zany fa raha izany anontaniany lahy de sanganehana mafy fa tovovavy samy toerany atsara tarehy sy ny atsara toetra aloha ny fahitako azy. Samy manja letsy ry Barjona ka io any lahy ihany ny safidy tena marina. Ka mba lazao fotsiny zay azoazony lahy amin'izy roa. Tena mialatsiny aletsy. Sarotra amiko ny laza hoe Nivo Soa na Paola kandida tena samanany maizazy angely ty reny. Eny ara fa mbola ataoko koa ny ahitany lahy ny fahatelo fa sao de mba any lahy no afaka ilazany hevitra elako. Tsy maintsy lazaiko lahy rehefa tonga eo amin'izay fotoan'izay. Aresy ty vahindriry dorety ary to kepoka mafy angely izany fa ino ny tena azo andry tany mahasoso paty tonatonana tany fotsiny ny olona fa hoany ndreny ny tratrako tao fa izy ny lasany ambahavory patiny ihany. Mba tsy azoko mihitsy ianao ty anaka fa nga de tsy matotra tsara ny fanasandry azy no ina matonga izany. Matotra tokoa ry papa. Ka izany ariko fa misy fiantsonana azy avy any amin'ny dadatoana any ambanivohitra eo any ka tsy maintsy mandehana izy. Zava-dehibe tsy maintsy nandehana nony marikoriko ka ny any zany mahamay azy fa tsy nirara iny ny fanasanao azoko izany ange ny dikan'izany anaka dika zany tokoa ange ka enao mihitsy ny tsy rara iny enao nefa ry dorety ny laza fa tianao izy nefa raha tia ny ve anao de ataony tahaka an'izany zao no izy anaka ny marina de tsy tiany ianao de amboary ny sainao ary aza mieritreritra azy tsony fa tsy anjaranao izy anaova toy ny tanàna very sampy anaka ka ny manova indray ny mety enao ty koa rabe ka izanyko sampy anga izy ty ka mora hosolony. Papa tena tsy rariny ry papa tsy rariny zay indray tsy mba nampandrosoany le raha matoreniny akora fa de nitsena teo tokotany fotsiny zany ve tsy mahalala fomba zany raha olona aoka re anako fa tsy anao zao akory ingeny ny tokony mba hanary toky tsy fahafirin' izay tovolahy mendrika ho vadinao akory zany nanasa vahitsy tonga sika ka andao ary vadika tena efitra tsy fa noana koa nareo zay andao ry dereto fa inona ry tya mandeha nareo fa tsinana malaina tena mity tanteraka ny vavoniko zany. Ahory dorety tsy mety zao
de tsy inana venao zany raha tsy miaraka aminy am'izay tovolahy fantatra zao angamba fa tsy tianao akory de eritreritra aloha ny ahy iny anaka everitony tsy misy izy aza mieritreritra azy de isokatra ny vavoninao azonao ve zany dorety dorety oa aza manao an'io anao fa raha indray mandeha ve no mantaro vary anaka de andevy tsotro be tsy azonao zany fahendrena malagasy zany mbola misy fotoana hafa nasatsika azy ary raha tianao zany anaka de za mihitsy no anao an'izany tsy inanao afa papa ve tsy mahalala teny gasy malaina andao rery dorety fa raha olona ray reny tsy tia mitotoa mba atavy ianao ty anaka dorety izy nge zany tsy nilaza ho tsy tianao kory fa voatery izy zany ka tsy maintsy nandeha matiko ianao anaka fa tsy maintsy hialatsiny aminao izy rehefa tafaverina avy any ambany vohitra any andao anaka fa aza de manao zaza be ohatran'io anao hidonga eo indray andao fa za mihitsy no anasa azy amin'ny manaraka andao anaka mahasosipaty ary ho aiza ianao iny dorety ohatray orema fa nakaiza izy teo nakaiza hoa lasa nitsofoka ao anefitranonao izy avy aloha koa izy analany foniny eo fa aza tapatabaina fa vao mainka koa nke ohatrany mameno fendro azy sika rariny mpamitaka le barzona tena tsy tiany ve asa voatery zany tokoa izy nefa raha voatery zany tokoa izy nahoana tsy niantso ahy izy mba hialatsiny zao raha nga hatramy papa sy mama avy ny voavitaka tena tsy rariny zao ka tsy rariny zao le barzona ho avy ny fotoana mbola eonanay ary am'izay ataoko malala ny anarany dorety iny nefa mora tena tsy fidiny azy tokoa tsy maintsy ho fantatro ny mariny hafahafa ny fijeriny barzona iny taty amiko foana ny fijeriny milazininy zany mason'olona tia te amboraka fitiavana ve tody zany efa ny dala iny androany iny any mantsy ny tena mifanatrianay maharitra tamin'iny sakafo nanasany vahiny tsy napoziny iny iriko te iriko ny hotoy iny ny afantarako marina ny tena ompony barzona ahoana ny fomba hafatsika miaony indray fa atao papinao zany foko zany samysika ray loharano nipirina avy any tsara asina ray loharano sotroina tany tsara asina ray fiaviana ray finoana ray tarigetra tokoa araka ny teny voalazana teo am-pisakafoanana tsy misy vato misakana sady samy tanora ary angamba zoko kely fotsiny ianao mitovy saranga koa ka isotr'izany azy indray fa apetraka amin'ilay nahara ny fandaharany tiako ianao ry barzona ary manomboka eto dia hozoiko izay misy ianao fa ianao angamba no anjarako ka mipetra aloha ianao ono ary bola inona zao mba heritreritra ao taorinan'ireny fionatsika omaly tany aminay iny ka misaotra anareo indrindra misaotra ny mamanao koa fa tena sahirana mihitsy izy fitiavana tsy misy ohatran'izany ny sakafo any pitoloha voky ary tena voky mihitsy vao ny ala tao matoa zany nitrangana ry Paula dia atao ny fitiavana manokana anao fa zany hoe le tovavy ray aloha vahiny tsy napozina ihany fa sendra masaka moa dia nasaina ny janony zany tokoa za dia nevitra fa nasaina ihany koa ny visoa vahiny tsy napozina izy hoa zany hoe nanatitra zavatra fa ny ambanivohitra fotsiny izy fa tsy nasaina akory dia mba ho fahalalam-pomba ry dia mitazony misakafo izy fa vonona tao nandro
fa iny tsy napoziny iny fa ianao de ianao Paola ny tena nasaina manokana. Satria nahoana? Satria inona ny antony? Ka tsy zany fa tia hita sy alalan'izany Paola zany hono mama. Ka nahita sy azo lazaina fa nalalan'ny Paola izy zany zao ka ahoana? Ahoana hono ny fihetsem-pony? Ahoana ny fijeriny an'ilay vahiny samba ny vao hitany? Tsy atao masonao fa nahafaly azy tokoa ny nandray anao e. Tena vakivava tamiko n'izany mihitsy angizy. Raha zany ange dia tsy mba nanana fihetsem-po firy loatra ilay tovolahy nanasany Paola tany am-piasany fa ny reniny te hety sy alala azy. Raha izany indray aloha dia lazako anao fa tena nihetsika mafy tokoa ny fonony tena mpanasa. Tsy ho hafaliana feny ve ny an'ny mpanasa raha tonga ilay olona nasainy e. Ataoko fa tsy misy hafaliana mihoatra an'izany. Tsy azoko mihitsy ity Parijony ity ka. Milaza ho faly izy nefa tsy hitako izany hafaliana izany. Indry, fa iny ty ondrikondriandry sy lalaovandry tanany eo fotsiny e, ha? Lasa iza ro ny saindry e. Jiro kely aho zay. Sainasaina koa nge faly toy ny mpanasy e. Zany ve? Etsy ary raha tsy hadiso aho mba ho roa kely ianao mariky ny hafaliako e. Ka vety ny mariky ny hafaliany ny nasaina fa etsiko raha mba ho mariako ny hafaliany ny mpanasa. Ary miala tsiny aloha fa hotsongon'ny molotro ny molotao raha sitrakao. Zay fotsiny. Misaotra fa ampy izay aloha ary ataoko fa hery lehibe ho antsika roa ety miasy ny bizo tamin'ny molotra teo iny e. Eny ary fa hamonjy ny asako aloha e. Eny ary. Ty Parijony ty atao e. Tsapako mihitsy fa ty ihany e dala nefa tsy sa mamboraka izany fitiavana izany amiko. Inona ny antony? Mahita kamboty miaro eo zandrokevatra sy ny draiko manantena ve izy ka miaotra na dia efa ao aza ilay fitiavana? Ho avy ny fotoana tsy hamoana amin'ny Paola raha mikasika amin'ny fitiavako an'ilay ary Parijony. Tiako ela ary tsy maintsy hoana ho viana ho vato. Miandro fotoana ny zavatra rehetra. Allô? Velo Arso? Zao misy aliako kely ka raha tonga eo papa dia ray soarany taloha izy fa sao dia misy zavatra na taratasy ilainy. Hitanao daholo ny toerana misy ny atao taratasy voaraintsika ary apetrako eto mbola tapatra tokoa ny taratasy voasiniako izay tsy maintsy alefa androany. Karakara ireo dia asay voateriny koa salama irakiraka any am-positra fa misy maika ireo zay fa raisy papa raha tonga eo teo tontoniko fa tsy te-iseho any amin'izay sekreterany Marso. Dority, Marso ndry. Ahoana dia mifamitapitaka ringa Parijony. Tsy vita akory morangany arahaba dia toa aviavy ery zany ry Dority. Manontany anao ahoana ny tsy tratra tao aminareo maly raha tonga saika antaka ny tony tany araka ny fotoana ny fanaovana. Nahoana? Inona ny antony Andriamato? Fa tsy fanilazay mamandry kosa raha ve ny antony sa iverindry io izany reniko e. Pandangy izy e. Tsy te alala. Efa mifanaiky sika ka tokony ho tanterana izay mifanekena. Voalaza mazava fa any aminay ianao nisakafo atoandro amin'ny alahady. Omaly izany. Voalaza nefa fa lalakafa naleanao ny reninao. Dia lazaiko aminao fa maman anefa dia efa nisahirana erina anao izay sakafo miendrika ny vahiny zana no fanomezam-boninahitra azy. Eny marina aloha fa iny fanaiky tamin'izany tokoa tsika fa tsy azoko ny alana mihitsy ange ny diako tany ambanivohitra. Mety eza kosa ary ndreo amin'ny toerako fa raha ny tany raindry izao mitadiavin'ny olona alaindry. Anaiky ve ndry fa tsy hanao izay anaporofona fa anraindry marina io tany io. Mivalio kely aho e. Ka maninona ary ny tsy nampandrenesana teo nio izay naninona? Satria tsy misy fotony izay io. Dorety maika dia maika ange ilay zavatra ary lazaiko andry fa na ny sakafo aza tsy andrika akory na masaka azy dia lasa. Ninona fialatsiana omenao tsapako fa tsy ndrarahinao ny fanasako anao. Eny ka ninona koa ny lazaindry izany no izy ka asakasaka izay anameloko amin'izany.
Ary zay nisy fa avelo amin'izay asa fa mbola be reto asa mivangongo miandry aretiko. Azafady fa mbola sepotra be mihitsy azo. De tsy saninao akory moa fa niasa kokoa hoe ka mbola miandry ihany fa de nilozako nakaty aminao aloha nahitako ny tena marina fa tsy tampoko tsony ny famitahana ahy. Satria tsy mahatokony reniko ianao. Tsy any mihitsy rangaty Miala tsiny aho fa zay noho izy ary tsy misy olazaina mihoatra an'izay voalaza mama sy voalazako anao teo e. Mino ianao tsara, tsy mino ianao zay noho izy. Ary avelo amin'izay rangahy iasa. Ianao vera be mba mahatsikaritra fa to malaheloelo zany hoa de rety. Ka iza koa aza ny saika anontany anao fa nahatsikaritra an'izany tokoa e. Fa hono de mety ho vokatry le fahadisom-panantenana tamin'ny tsy nahatongavan'le namany sakafo tamin'ny lady ve zany? Mino an'izany mihitsy aho fa tsy mba fahita ao amin'ny endriny izao fihetsin'izao tato ato e. Ka izany ko. Izy tovovavy falifaly ary mahavatra mihirahira zany hatramin'izay. Zao rangahy manjary vitsy teny, zara raha misokatra amin'ny vavany ary raha ny sakafo aza zara raha mihinana fa mitsangana de lasa. Ka amboary mihitsy ny sain'izy iny fa tena diso fanantenany dorety iny ka. Zany ke hoe ataoko le ma fa hoainao ny amalifaly azy amin'ny mahasamy vehivavy anareo kosa. Ary hono manahoana izy iny any ampiasana any mba vitany tsara ihany ve ny andraikiny, manahoana ny fihetsiny manoloana ampiasa, tsy misy fiatraikany ihany ve io toetrany malahelelo e. Izaho aloha mbola tsy nitsidika tany tato ato fa angaha kosa moa de tsy maintsy isy fiatraikany any amin'ny asana zany ka. Aza mandrimandry sy matoky an'izany ianao Zany ve? Rehefa voadina nge saina mety mivavah daholo ny zavatra rehetra e. Mandehana mihitsy ianao mijery ny fandehan-javatrany fa sao de mivara lila trano izy. Eny azy le ma sady efa fandaram-potoanako mihitsy no any androany. Paula, andro kely tsika mba hiaraka nijery an'le fitaovana sainy talio vidiana. Zany hoe mijery aloha andrany fa aoriana vao tena mividy. Maika nge ty asio ampelantanako ty. Azo janona kely fa andao aloha e. Tsy de aritra ela nge tsika akory. Sady tsy andeha tongotra koa fa ampiriny ro taratasinao ambony latabatra reo de andao e. Zany hoe efa voaresaka isy talio zao dia tsika zao ka miomany ianao. Miverina eo any akanao e. Kaiza le magazay misy letana ho vidiana sefo? Io ndray ndry aza zatra manao tsenjero fa tsy misy sefo zany eto. I Paula sy Barjona mitovy saranga mitovy troso zao no eto. Kaiza ary le magazay ry Barjona? Ataoko fa tianao kokoa ny miantso aho eo Barjona, tsy marina zany. Mahafinaritra mihitsy ary tiany vavako tonoana lalandava ny hoe Barjona. Saingy voafetra ihany zany. Fa izeto ary le magazay ry Barjona. Mba zay aiko. Ka zao ry aloha ry Paula. Ary aza mihemitrany fa avy milahatra amiko e. Tsika nge ao ka mitovy sarangy. Ary manao toy ny mpifankaty miara-dalana moa e. Tsy di tanana fa mitady azy ny tanako. Barjona koa? Manino? De manina raha tsy mifampitantana toy zao ka. Samy mahiratra ngetsika fa tsy misy jamby de tsy nanaiky mihitsy ianao raha tsy mandray ny tanako. Ka hoe manao toy ny mpifankaty ngetsika e. Toy mpifankaty fotsiny. Zany hoe mody manao mpifankaty ety amin'ny arabe fotsiny fa ao am-po hafa. Ka kosa rery Paula. Tsy hanao tsy lalao teny fotsiny tsika fa tena mpifankaty marina tokoa. Zao ry Paula. Tiako ianao ary babonao hatramin'ny nahatonga natao amin'ny toeram-piasantsika io ary mino fa tena lahatr'Andriamanitra ny fankahitantsika sy ny arahantsika miasa ao. Tsy voatanako tsony zany fa avokako eto renao miaopoko e. Tena tianao tokoa ary Paula. Zany ve ry Barjona? Eno Za koa nge nahatsapa fa tianao e. Saingy mbola nikobongo tatamiko fotsiny hatramin'izay. Ho fanamafisana an'izany fitiavanao amponao sy aopoko zany de andao ary aloha etsy amin'ny restaurant gasy tsy iren'izay azo hoanina sotrony e.
mihitsy iny. Aleo aloha ajanopito ny fiara. Ary dia mifampitatana mihitsy a. Mba iza koa ary ny zipi iny ve mba hisongona ndriry Dorety? Dia anaiky an'izany ve ndre? Aiza ny ambondry e? Avela ho andrasako eto fa raha vao mivoaka io tonga dia hosotonika anaraka Barzona. Ataoko manava reo kialy iny fa any amin'ny olo tiako avy mba mianatra mijabajabaka. Tena tsy ekeny izao. Tsy manaiky an'izao mihitsy a. Andrasako eto ireo a. Na mifiry na mifiry. Barzona, inona marina aloha ny ataontsika eto e? Restaurant nge ato e? Sakafo misy ato. Raha zaho aloha mbola tsy te hisakafo avovoaka avy anatrano e. Sa ianao kosa efa noana ka te hihinan-kanina? Mipetra aloha fa misy zavatra betsaka azotrona na tsakotsakoana nge ato e. Maro azo safidianana ireo zava-misy ato ireo. Ny angamba glasy izao no tiako. Ay, ka zay tianao raha nao farantsika e. Ka glasy vanisa, glasy fresa, glasy coco ny. Atovy glasy vaniny ahy e. Ay, garçon, mba anaovy glasy vanille lehibe anankiray e. Eny ataovy roa ary. Ny amamy glasy hoantsika roa ny amatotra mafy ny fotsika tsy saraka. Dia misaotra asia. Ino ary ny anao dia tinena fa tonga amin'ny laitsika azy roa retiko. Mamy tahaka izany anie fankatiavantsika ka tsy ho tolan'ny ngidin'ny fiainana. Zay mihitsy ry Paula. Fa inona marina nataon'ireo ao e? Za ve dia hiandry fotsiny eto? Maninona raha miditra ao ahitako izay mbola ataony ao? Sady restaurant trano fisakafoana ity fa tsy hoe hotely fandriam-bahiny akory. Aleo rangahy hidirako ao fa azo hidirana tsara ao a. Ary nakaiza izy teo tsy hitako. Ay zary. Ay retsy mitako retsiketsiretsy. Aleo atonga eny ahitako ny tena marina. Barzona, ela ny tadiavako anao ka hitako ihany izao. Ay ianao miaraka amin'ny sipa sy miala sasatra aty. Mipetra aloha fa soa tokoa no nahitandry ahy e. Garçon, garçon. Glasy ray mitovy amin'le teo e. Ka manahoana aloha ndrery Dorety e. Fa hono a? Tsy mba hampalalana akory nga zany tovavy izany? Azafady ary. Izy tokoa ny Paula. Mpiara-miasa amiko ny tena marina moa zany dia secrétaire comptable ampiasana anay izy. Ay ve ka mifindra aty amin'ny restaurant aty ny birao anareo. Mba miala etaeta kely fa mafana kosa angeny andro e. Fa nga tsy mba misy fialana etaeta eny akaiky ny birao anareo no aty alavitra aty no mifampitary? Zany mihitsy madama. Mbola mademoiselle aloha hatreto fa tsy hoatsy tsy ho ela vao azonao antsoina hoe madama. Tapaka moa ny teniko teo fa nasain'ny tale mijery fitaovana ilainao ampiasana izay dia mba mivily kely miala etaeta rehefa avy nahita ny toerana misy ireo fitaovan'ireo. Atoka ny fanaovana azy ve ty Barzona ity. Nefa aleo alaina mora ihany fa sao dia enjandreo eto mitatika vao maika hifanalavitra nefa mifanantona. Barzona, avy kely nge ianao e? Azafady kely aminao madama. Mademoiselle ihany koa. Avy nge hoa ianao ry Barzona. Miala tsiny kely aminao mademoiselle. Ndry, fa maninona ny desitony mataka an'io e? Marina tsy menatr'olona manoatra noho ireny mpangalatra tratran'ny polisy ireny. Aza atao an'io ary Dorety a. Ka andao fotsiny ary. Aleo rangahy maraka an'izay atony fa mahamenatr'olona. Andao fotsiny hivoaka kely etsika.
Ory Barjona, lazao ny marina. Ary izy io sipa entinao aty io. Fa tsy fa voalazako andrika fa mpiara-miasa aminay io e. Averiko indray. Mpiara-miasa dia ty mifampitarika. Hangaty ny toeram-piasanareo. Ka inona mo maharatsy an'izany raha ty zay mba miala etaeta kely fa mafana nge ny andro e. Sa hoe misy maharatsy an'izany ve? Tena tsy mazary zao. Lazao ny mariny, sipa lahy koa ve io? Aty ela manana sipa, any ela manana sipa, fa iza mariny la ty e. So de mba diso eritreritra kosindry e. Zay tovavy rehetra miaraka amiko ve de ho sipako dôly. Ka tsy zavy zany le mpanan-karena sipa eto tanàna. Namako izy ary ambonin'izay mpiara-miasa amiko. Azonao zany? Tsy hitako sy ho lazaina amin'ny ankoatran'izay. Mpiara-miasa ve moa tsy namana ihany ny dikany? Fa mpiara-miasa hafa hoa, tsy toy ny mpiara-miasa rehetra. Ao miakara anaty fiara fahateriko any ampiasanareo ela de sao de sao. Tsy azoko velo izy fa tsy maintsy miaraka mamonjy ny asa any amin'ny birao zay rehefa vita ny iraka nampanaovina anay. Inona no lazaiko amin'ny talera manontany ahy zay nakaiza? Tsotra fotsiny naterin'olona hoe fa efa tamy aorinao izy. Tsy mety zany ry Dorety. Ny ara-mivoaka atao ampiasany zay ka tsy maintsy miara-miditra ihany koa. Ary tsy mety raha zany tonga fa izy avelako any. Maharatsy endrika ao anatrehan'ny taly anay zany ka tsy azoko ekena velively. Ary mba ohatran'iza moa io sipa io fa niondrik'odry dava ka tsy hitako tsara. Sanjery akory. Ohatran'ny sipa tsara tarehy rehetra. Andao ary hoe hiditra indray tsika. Mba de hita fa kely aminy ary mba de afantatra marina zay tena momba azy. Fandrity ve polisy? Maninona ny tsy manao fitafiana polisy satria anao fanady adina. Ny polisy angery Dorety manana ny fitafiana manokana rehefa miasa e. Lasa lavitra angeza ny teny lazany. Tsy polisy afa mba te halala azy fotsiny. Raha izany andao raha fa inona moa ny olana e? Nangina rery tato zay ianao. Olona maro ange rehetra amina tabatra manodidina reto ka nahoana moa nangina rery. Fa nahoana kosa moa ry Barjona ny tsy mba nampalalainao any ny anara mademoiselle. Zany Paula efa voalaza ny Barjona taminao. Fa izy nge mbola tsy fantatry ny anarany. Ay tokoa moa. Izy ry Paula ny Dorety mpiara-mianatra taminay teny Akatso. Niara-nivoaka taminay koa ary tsy mifanadino sy tsy mifankafohy ary matotra ny fankatiavanay toy ny tany am-pianarana ka hatramin'izao. Ny tena marina dia hiditra amin'ny fanambadiana mihitsy izay sy Barjona ty Atsoatsy. Ay ve misy an'izany? Marina ve zany ry Barjona? Ay ianao zany efa manana fofombady. Nahoana kosa raha tsy mba nampafantarinao azy zany? Nahoana? Zany aky ny marina. Ianao nefa mbola misarisary zorety sy roa ihany. To ratsy ty tantara ty. Andao re aloha hivoakantsika telo fa mierikerika be ihany ny olona ko. Andao hitsakavanako ndry Dorety ary etaoko aveako ndry Paula. Te mba miara midola mivoakantsika telo fa mahafinaritra dolo nge nareo roa e. Garçon, io ny volanareo. Lazao marina ry Barjona fa aza manao boloky la omamboatsy velona ka maminy atsy finy aroa. Raha arak'izany nge bandy ty azo antoka ianao ty ry Barjona. Nahoana ianao no nilaza tamiko fa ty aho. Nefa tsy salasalana fa manam-pitiavana tsy mazava amin'ity sipity koa ianao. Bandy tena boloky la ombamboatsy ianao. Zao fotsiny teniko amindry ry Paola. Ajanono manomboka amin'ny masoandro androany fiarahana fafa amin'ny Barjona. Ahoana moa na fanomboka amin'ny Barjona tsy araka amiko? Oaka fantatrao fa tsy ranao fahefana mihitsy mibaiko azy amin'izany. Efa voalaza taminao teo ary ataoko fa azo misy tena kelinao io. Inona? Inona zany vafandry izany? Atao inona ty tanana? Ampidiny kely io ry Dorety. Maninona ny tazononao ny tanako ry Barjona? Tsara ho ahy. Tsy navelanao anaovako azy teo moa kara-miozozy io fa nalaky ny tazononao ny tanako. Ka tsy natao hoe jereko. Aza mihevitra indri fa kely sandry ny aty mbola mitany. Mba hananakory ty sandry ary raha zany mihetsikety potika sy alamisireto ty raha zany tedaviny azo. Ko tandremy kely marina. Oka kely aho zay fa aza mifanditra eo nareo moa. Za ko tsy matahotra e. Kely aloha fa ratsy zany de elako ka avelako eo nareo fa napotika eo marina. Tena marina nge zany. Ka ianao tsy miaina ka.
Fantany tsara rehefa voalaza taminy fa raha hiasa fivelomantsika reo ka dia hotsorona aminy fa efa mpifankatia koa tsika. Aza miteniteny foana eo Rianina fa tsy misy an'izany eo akambany ny asika ary Barjona ary afatotro ny fo koa. Antony roa lehibe zao mampifamatotra antsika. Tsy marina izany. Ahoana hoe sao dia lasa adala ary ndrika miteniteny foana. Za mitiny hatrany am-pianarana ka hatramin'izao efa ela izay nampifankatia ny foana izay. Tsotra ny teniko aminareo roa na ianao ry Dorety na ianao ry Paula. Mbola tsy misy afaka ilaza fifananaovako velorano teo anatrehan'ny fianakaviako sy ny tany aman-danitra nareo. Ataoko fa tsy mbola misy izany sa iza no afaka ilaza fifanisy izany taminareo? Lazao e, lazao. Mahatsiravina ianao ty ry Barjona, mpamitaka. Naninona lany nanaky-po taminao veloma ianao fa tsy mendrika no tiavina akory. Manakamy koa ny aty. Ary tadio fa raha ray no miseho mangatsipo folo no hitondra fanapo amelombelona ny fonondratraina. Veloma ry aza mifandrepirepitsony eo nareo fa tsy hito reto mihitsy ny sipina ny voankazo loha. Avelo koa andeha ihany izy. Dia ahoana ry Barjona? Ve ianao ty efa mifanadala tamin'ny sipa matika amin'ny tsy alehany iny? Manomboko izao ry Barjona, oka koa aloha tsika hipetraka amin'ny mahasampiasantsika ato. Ary dia hijanona hatreo koa fa tsy hiditra lala amin'izany fitiavana izany. Izay aloha izao nitako fa mety ary tokony ho adzaina. Ka efa fantarindry fa mpiara-mianatra izay aho ary nandray azy tony namana fotsiny ava. Izy ngeny nandray tsaraisina tonony tsy polotranto ty. Atreo ihany fa tsy mbola nisy ninina taminay. Tsy tsapandry kosa raha ve fa baikony ny fialonana fotsiny izy. Nahitandry miaraka amiko. Marary mifono nahitantsika miaraka ko. Lazao mihitsy ny marina ry Barjona fa azy ivarotanao sakabelo eto Ny marina ry Paula ary tsy salasalana dia mahafinaritra ndria. Ary tiako tanteraka ny arahantsika manakatra ny tanjona dia ny fanambadiana izany. Izay ihany re. Ka andao amin'izay hamonjy ny asa fa tsy maintsy mbola hanao tatitra le mitalia alohan'ny firavan'ny baroko. Fa inona indray ary ty manjotra tony akony voabarika ty ry Dorety fa inona marina ny mahazo ndry ty marary ve ndry Maman, tena tsy rariny. Inona tsy rariny? Fa nisy inona indray tany ampiasana tany? Tsy tany ampiasana ary maman. Fa taiza ary inona ny tsy rariny natao andry tany? Tratrako indray ry maman. Inona siza ny tratra andry Le tovolahy laza ho ty le bandina asiana sakafo tsy tonga. Le Barjona nandoza ry maman. Indriko nke izany tsy manakampo fa inona no nataony andry indray Hitako indray izy nampiaraka ry maman. Nampiaraka tamin'ny sipa tsy manahoana akory. Sipa tena vendrany. Mino vendry fampisaka izy ireo sao dia mba namany fotsiny izany, mpiaramonina na mpiara-miasa aminy. Raha izany fotsiny ve ry maman dia hiara-dro hiditra amina restaurant izy Tena tsy mihina an'izany ary maman fa tena mpisaka izy ireo Izao ihany ny teniko amin'ny ry Dorety matoa izy mipiaraka amin'ny sipa iny dia efa any izany ny fony fa tsy any amin'ny ritsony. Pandimana fotoana. Mpanenjika sipa fotsiny. Reborebo zanak'olona faika amboto Bantsomatotra fa toy ny lolo teto voninkazo fotsiny. Tena manorosory Amboary reny saina anaka fa tsy anjarandry izany efa lazan'izany ange za sy ny raindry fa indry ny mbola manantena sy tsy mety manamboatra saina mihitsy. Izao no izy hevery tony tsy misy izany Barjona ndry izany. Tsy indry izao akory ny tsy ahita izay anjara masoandro indry. Aza kivo fa mbola ho avy ny anjarandry fa misy fotoana le zavatra rehetra ary tsy tonga amin'ny tsy androny. Izay no izy anaka fa aza kivy Io zanaka ho vavy io ange rahabetrany dia mbola mitono sakay amin'izany Barjona izany foana Ka izany ve no mahatonga azy malomalo kendrika io mitaraina amiko izy fa zazavavy hafa indray hono nitany niaraka tamin'ilay zazalahy naharevirevo azy tao ao Mahanoatra indray rangano no mizaza kely ny Dorety iny ka.
nefa de efa tale ao ampiasany zao ane fa ono ahy fa tsy efa nitenentsika ve izy tsy raiki-po amin'izay tovolahy izay tsony tsy efa ampy ve izay nitenena azy zay kosa Rema? Efa nolazaina tokoa izy fa ohatra nireny voam-panafody mihitsy izy rabe mieritreritra eto hoe so zay tany amin'io zazavavy io izy fa tsy tany ambanivohitra zany akory tam'le nasaintsika le indray mandeha zany arako mety ho lainga nofony sy ny reniny fotsiny zany fa variana tany amin'io kaly io iziko. Tena matahotra Rema mety isy fiatraikany any amin'ny asany mihitsy anie zao ka ono ahy aloha ino no atao ankahery zany sainy tsy mety miala amin'izany zazalahy tsy antenainy izany tsony mety ampivary lavo azo mihitsy ange zany zao hoe zao maninona ary izy raha omena congé ahafahany midina kely any amoron-dranomasina na tsy haiko any Pevy Atsirabe amin'izay mety hoe veriveridi ihany izy. De ono izy rery ve zany no andeha any tsy vao mainka andefa azy any amin'ny fahanginana ve zany Rema? Raha tsy ohatra angaka miaraka any nareo mianaka ohatrako mety any zany nefa hanao ahoana ny fiainanareo ato raha tsy eto ahy imanitra mianatra ianao zany tsy maintsy iloloha randrosi iny anara-maso ireo orinasa zay ataon'ny mpanampy atao trano ka tsy sahirana nareo eka tsisy olana fa raha mazoto andeha hiaraka aminao izy de avy aloha isafidy izay toerana tiany aleha tsy zay ka zao ary anjaranao zany no miresaka amin'ny momba an'izany Dada, mandrosoa dada. Manahoana dada? Salama tsara fa ianao no manahoana? Salama tsara koa ka. Manahoana ary neny any? Salama tsara ko. Mampamango izy. Nitondra vary ve dada zany fa efa madiva ho lany neny aty Vary ve ty ampitapy ty? Vary io folo afatra ringa ny reninao tamin'io fa so adiniko tahaka an'le indray mandeha farany teo iny. Ary ty hono inona? Voanjo io efa vaovao efa mba hoendasinao ka ho tsakitsakonao na hinananao vary mihitsy azy Lazao neny fa makasitraka azy ahy angalako atao laoka amin'ny vary sosoty na angalako ampiarahako amin'ny ravitoto raha sendra mba mahandro ravitoto kely iny Indraindray mantsy mba mividy ravitoto rehefa mba manimanina ny ravitoto sy henan-kisoa neny iny Meoran-kely aloha fa tena mangetaheta zany misy ranona pango fa sa ividanako ranom-boankazo ve dada? Ranona-pango menana de mety fa aza misahirana amin'izany ranom-boankazo fitiny zany ianao Ty ary misaotra anaka tsara zany ranona-pango zany Ory dada lazaiko zavatra marina ho ahy dada Inona zany Tamin'izaho le nanaritra ny Rosia Andramatoa Bebe sy Barjona ho ahy sy nahaverany zareo raha tsy niarany sakafo taminy ary sakafo hafa mihitsy izay narosiny azy Tsara fanangy ry zareo reny Oay, saika diniko misaotra de misaotra nareo izy mianaka tamin'ilay sonjo avy taminareo netiko azy iny faly be aok'izany zareo fa ty koa saika tsy lazaiko nefa de lazaiko amin'ny dada ihany nefa tsy de inona akory Inona zany anaka lazao fa tsy maninona za ve no anafinanao raha misy tokony ho fantatro hafa de hafa mihitsy izay fijery Barjona zay nandritra ny sakafo sy ny resaka amin'ny fanaovanay hafa de hafa hoana anaka masika ve sa malefaka sa malahelo mahitanao ve sa manerin'ny te ambambony fonao tsy hitako izay lazaina azy fa to fijerin'olona andralahy zany to te hilaza zavatra ny ianao nefa to miaotra indray tsy fantatry manontany tena hatramin'izao maso ny tovolahy mbola eo ampitadiavana ny azy ka aza atao mahagaga anao nefa ve de mbola tsy niaona indray nareo hatramin'izay mbola tsy niaona izay hatramin'izay izy moa tsy nitady azy za koa tsy nikariko azy angamba samy voatana amin'ny asany nefa ny fatany sitany ve ny sekoly ampianaranao fatany tokoa fatany teo amin'ny resaka amin'ny fanaovanay teo am-pisakafoanana aza lasa saina amin'izay maso mijery zany ianao fa maso mijery ange hono ty jerijery raha misy ny hojereny de mijery izy raha misy ny hodiniany de mandinika izy ary raha misy ny mahafatifaty azy de satrony foana tsy aleo eny zay angeny saika tsy lazako an'iny tamin'ny dada nefa mbola salasa mivavaka ka voatenika any fantatro ny amponao manaka ka mangatamin'Andriamanitra fa ainy mandahatra ny zavatra rehetra raha anjaranao izy de tsy maintsy hikarika anao izy na aiza misy anao matoky an'Andriamanitra anaka
maninona tokoa moa raha mba jereko any ampiasanany ihany Barjona amin'ny Larobia ariva e. Dia ho diso ve ara manontany azy ihany? Raha ny tokony ho izy aloha raha tena tia ahy izy dia izy ny tokony hanatona araka ny tenin'ny dada. Fantany tsara ny sekoly ampianarako. Rehefa tsy mitady ahy izy sao dia izaho kosa ny tokony hanatona azy ihany. Sao dia tsy mety zandry ny hivisoana dia misy aza ny manitona ny ndriany aminy a. Andraso izay anjara andry fa raha ndry kosa aloha tsy ho very anjara izany. Karanga zao fa raha tia ahy izy tsy maintsy mitady ahy. Hafa ny fandraisany an'izany raha izany no andeha hitady anazy sy hanatona azy ihany. Mety anarara ohatran'ny fitiavako izy ka hitako zavatra mamofady aty amiko. Tsy tsara izany. Ka mba hanana fahadiovako sy ny amponja zavavy tsara taiza fa tsy hanambilahy. Tsy ny hivisoloana no an'izany. Ahoana ry fomba ahitako ny hivisoa e? Toa voan'ny aingam-panahy ty ahita azy aho zany. Toa tsy mety anefa nijery azy any an-tranony ihany na dia fa natorotorona ihany aza. Tsy mety zany fa mahasaro-posaina azy amin'ny manodidina satria tsy maintsy misy atsikaritra ny fidirako any aminy. Ahoana ry? Ny tsara indrindra dia aloha jereko any amin'ny sekoly ampianarana izy. Izay raha angano ataoko. Raha pitso dia andrasako amin'ny firavan'ny mpianatra izy. Engany ka mba hampianatra izy raha pitso ka ho hitako fa tena tia hahita azy mafy aho zany. Tena mahafinaritra loatra nge ianao ry ny hivisoa. Rehefa nandinika aho ary maman dia tiako tokoa zany mba niaina amin'ny rivotra ny masina zany. Zany. Efa ela ihany izay tsy nanao congé tany amorontsiraka tany tsika. Papako moa efa namela malalaka mba hiala kely ndrenivohitra fa efa mila hanepitra ny rivotra ndrenivohitra sy ny embouteillage manorosory. Efa tena makaleo mihitsy. Ka aiza ary ny tiandry ale zao e? Raha maman zao ny anontaniako dia aiza mba tiany maman? Ny ahy zao tiako daholo na any Morondava, na any Tomasina, na any Mahajanga. Ka izy amin'ireo ny tiandry fa mahafinaritra daholo aloha ny mba miova rivotra kely any. Ka maninona ary raha makany Mahajanga tsika e? Tsy misy olana zany e, ka dia any zany no alehantsika e. Fa zao ry maman efa ratsy daholo ny fitafiana fitondra kombolomano sy fitondra morontsiraka ka rovintsika mianaka mividy vaovao solony. Ny tiako mantsy raha tsika mianaka no mba miara mitady sy misafidy any. Izay mahafaka andry e. Manahoana raha rapitso ariva ary e? Tsy manena. Mbola misy asa ho viteko izay mantsy raha ariva sy rapitso maraina? Eny ary e, mety mihitsy izay. Sady rapitso ariva koa any vao malalaka tsara fa ny maraina hivola pasoka ho avy etiko. Ary aiza foana ry ny hivisoa mbola tsy mipotra. Nefa mpampianatra namany toy nefa mivoaka daholo. Ary betsaka nge izany mpianatra izany. Zao ve ny mpianatra ato? Maro tokoa ny izany ka. Ary efa misy lehibe mihitsy ary izy izany. Ao amin'ny kilasy famaranana kosa angamba reny. Ary aiza foana ary tia ny hivisoa e? Dia tsy nampianatra ve izy androany hariva e? Aza hitako ka hivery fotsiny aho. Mivoary ianao ry ny hivisoa raha ao dia tena tsy niasa marina ve kala ratsy iny? Oay, iny tosaka. Tao ihany fa mataray kely tao. Ny hivisoa? Ny hivisoa? Pardon? Marina tsy efa saika andeha fa miveriko hoe tsy niasa indry.
Ny mpampianatra namandry mantsy efa betsaka iny zay lasa nivoaka taotra zaiko. Mbola nananatra zaza maditra tsy mety mianatra leson'izay mantsy. Saika mpiantso mihitsy ny ray aman-dreny fa aleo aloha ialana nenina sao dia mba mety miova ihany. Ny teneniko mafy taona dalaka asana mba ho tonga sainana tsy. Ka zay nge mampana be ny mpampianatra. Tia ny mpianany sady miezaka mananatra azy raha misy tsy mety ataony. Ary maharitra amin'izany azy zany fa tsy mora kivy satria sarotra nge ny fanabeazana ny zanaboaka tsy mitovy sehatra iainany. Ary ianao izany angery Barjona tokony ho mpampianatra fa fantatrao tsara ny didinay mpampianatra e. Fa hono ary neviso. Maika hody ngandry io zao sa tsy dia maika loatra aloha e. Vao amin'ny efatra nge zao e. Ay ve karaha izany maninona aloha raha mba mipetrapetraka kely ery amin'ny seza vato ery an-jaridaina ery tsika sady mba maka tsy jion-drivotra kely ry. Tsy maninona fa ndao e. Tsy mila manao fanomanandesina tsony koa androany. Ay. Ka tsy hitandriva fa mahafinaritra reto fa mahavariana maso reto voninkazo samy mamoaka ny endriny sy ny lokony samy hafa reto. Poety anga ianao no tao mahatsikaritra ny zandry Barjona. Ny poety mantsy mora voasariky ny hatsaran'ny voninkazo. Tsy maninona zay filazandry azy fa zay aloha ny hitany masoko e. Ko tsara ao amin'izay ary ahy. Fa hono tsy maninona koa raha apetraka eto tsoroko ny havanana eto ny sandriko fa somary fizambizana izy zany fa tsy niala teo amin'ny solotsaina foana androany tontolo. Tsy maninona? Tsy maninona mihitsy e. Sa etsy ary ho finimpiniko fa sao dia izay koa mahatsara azy kokoa sady miresaka ihany sika. Aleo apetraka eo tsoroko indriny dia mety e. Nefa ve tsy mahavesatra amin'ry kory zao. Andray tena vizana mafy mihitsy zany sandriko zany ka azoko iry izy rehefa mipetraka eo tsoroko indry. Azy daholo izay ny fitaovana hoentintsika ny mahajanga ary maman misaotra. Fitaovana maivana tsara eto areto ka misy hoentina milomano tsara. Izy azy ny filomanosana ny mahajanga ary maman kely zany maman koa mba milomano miaraka amiko avereo ho anareo tanora zany rehetra andray. Raha telalao rano dia aleo kany any amin'ny benoara any amin'ny hotely tandremo tsara nge rehetra rehefa milomano any amin'ny ranomasina e. Tsy mila mandeha lavitra. Ndrery maman raha mampananao ny ranomasina dia any amin'ny piscine tsika milomano. Sofera ajanao kely ny fiara fa ninona eto ndrery dorety tandremo fa misy ny fiara misososy orina io tandremo vetivety fotsiny oay tandremo dorety oay izy ndriny tena tsy namaly ny fantaniko akory izy mala fa tonga de lasa oay zary izy iny fa oay izy indrinaina zao tsika de voatery andry azy eto indray marina ampasa ho toerana tsara fiaranao fa sao de donon'olona eto tsika ka. Ay zao ny tena ataon'ity Barjona ity. Ay lozanao mampiaraka ety an-jaridaina ety fa tsy miasa. Fa tovolahy inona ity azafady kely aloha oky fanaditsika fa mbola miresaka aman'olona. Fa iza koa ty resahanao? Namako e. Inona maharatsy miresaka amin'ny namana? Namana dia mifampitetehana sy mifampiondakondana tahaka izao. Lazao ny marina e. Namana e, tsy misy afa-tsy izay namana. Ary maninona zato ianao tsy miteny ry tovavy? Samona ka inona moa no teneniko amin'izay olona seposepotra sy mivadravatra fiavy manoatra noho ny rivodosa? Tandremo kely ty vava. Tsy teny na hamaly akory an'izay olona tsy mahafetena toy izao e. Mitony kely aloha ianao raha te hiresaka amiko fa ratsy izany. Andao sika ary Barjona hiala eto fa sao manangona nyity jerijery eto jereo ange rehetra izy fa manomboka tonga tsy kelikely e. Tsy misy miala eto raha tsy mazavy zao ry Barjona. Manontany anao ary tsy maintsy valianao fantanioko na tianao na tsy tianao. Fa inona Barjona nanaovanao fiteny toy izany? Mbala zao e? Inona ny fahefanana anao aminy?
Fofombadiky nivadika tamiko ka nanako fahefana. Azafady aloha fa tsy misy fofombadinao nivadika taminao zany teto a. So de mba ianao kosa raha tsy niraraiko na de tia fikitra sy tiavina azy. Hatramin'ny taloha ianao tovavy manangila. Ankehitriny zao toetra asehanao zao ny voamaika manosika ana lavitra anao. Ahony zato fanabeazana mba omena anareo tony ha? Tia nindry foana fa manantena ny vesatry ny arena. Oka kely fa tsy zany onaovana an'izany. Andao aleto ry Barjona fa mamenatr'olona. Andao ery. Orinaina, jereo nge fa tao fa malimafy amin'olona nge ty Dorety. Oay, fa manino izany tao mifampitaritarika. Fa hoy izy reny. Tsy mazava mihitsy ane zao e. Nahita loza mihitsy tika nandahaka amin'ity lalantika. Andrasy reny fa hoeny mihitsy ahitako ny antony zao a. Dorety a, fa inona zao? Aizao ny ataon'le Barjona ty ry mamao a. Tsy menatra akory fa ty anjaridaina ty mifanatala amin'ny sipafandray. Izy anefa aloha tody Barjona tenitenen'ry ty. Adiny mamao ve? Marina raha fantatro e. Io mihitsy le mpamitaka ry mamao. Io le tovolahy mba saika omentsika voninahitra sy nasaina sakafo tany amintsika nefa namitaka. Tsy tonga akory fa modiny laza tsanga tsy amanorana raha saika akazy a. Mpamitaka tsy valahara. Fa ndrony zao nefa natratrarako azy niaraka tamin'ny sipa. Zany hoe mpanadala vehivavy zany izy ty ry mamao a. Andao mihitsy ka hiala eto ry nivosoa. Sady manjary manangon'olona eto fotsiny. Mndao fa mahamenatra zao e. Manoatra no reny mpiady etseny reny nareo. Tsy mahazo miala eto nareo raha tsy mazavy zao. Izy io sipio. Zavy e. Zany tena fofombadin'ny Barjona tianao fantatra. Ataoko fa mazava angam'izay. Sa inona koa mbola tianao fantatra? Andao zay anaka fa mazavy zay a. Raha atsika zay olona mpamitaka e. Tsy mitana ny teny nomeny vadibadidely. Tsy vanara. Andao re anako. Tsy mendrika anao ny olona tahaka an'izany e. Mba ny hafahafa koa re anaka fa tsy tony mpanadala vehivavy ety anjaridaina bahoaka tony a. Andao za tsy izy anaka. Aza manala baraka tenao mihitsy ianao ka. Ahon zay le nevoso. Inona ny tena marina e. Mofy tena mifankaty amin'ny fisipy mihitsy ianao e. Ny tena marina ry nevoso de mpiara-mianatra teny amin'ny université zahay a. Araka nefa voalazako sy farinao de tamin'izany fotoana zany de efa nanao fihetsika hafahafa tamiko izy fa tsy nahataitra mihitsy. Zo efa samy miaso zao indray de nifankahity zahay. Akory moa ny hafaliny nahita ary toy ny efa nataony ihany. Tsy nijanona nikariko izy. Tonga tany amin'ny braoko manelingelina rehefa tsy mitepo amin'ny vilivily ingeny foko e. Zany ve nitoetran'izy? Tena zazavavy tsy manan-kambo. Tsy mahay mipetraka nefa tsy tian'olona akory. Ary zao de mba ataonao sala amin'izany koa ry Barjona. Izy tanao koa raha mahita sipafandray ianao. Nareo tovolahy to mantsy mora taitra amin'ny akanga tsara soratra ka manarina kota matrano. Azonao antoka ve fa ty ahy ianao ka tsy vadika amiko tsony. Hatramin'izao ry nevoso de azo antoka ny fitiavako anao a. Ary fitiavan'olona matotra fa tsy fitiavana ankizy. Ny tsara antoka namany vonina ravako a. Misaotra amin'ny tokony omenao. Mahatsiravina ny toetran'le kala Dorety iny. Tsy mila niny arangaha. Ampy de ampy izay mifaneraserana izay na de mbola tsy nisy nininina azy. Miariary zao ny toetra ratsiny. Tsy azo fakataranaka. Tsy azo raha manoro tokatrano. Fa manantena vizy fa eo arenany iny izy toma ny tovolahy anantona azy. Vita hatreo le amin'iny. Tsy Barjona mihitsy niverina amin'izay alohany. Tsy izy mihitsy ny tsipina voankazo loha na ioty vonin-draozy malazo be tsilo mety andraty. Tapaka tanteraka androany ary tsy hitohitsony ny tady minampifandray antsika ary mady mizely Dorety raha betrano a.
veloma azy tsy fandrebirebi tsony. Iny ve anaka ny tena toetra n'iny barijona iny nefa dia toa matimaty taminy ery ianao hatramin'izay. Sao vo tena mitranga ny toetra ratsy nafeniny hatramin'izay ry mama. Toa mba ohatry ny tsotro izany izy iny. Ay moa kasaka manafika io. Tena tsy napoiziko. Tsotra loatra ianao anaka. Mora taitra amin'ny lango malefaka nataony taminao ko. Izy moa nanapory papa. Raha napozina ho may ve ny trano tsy efa navoaka daholo ny entana. Tena tsy napoiziko e. Manomboka izao ianao anaka. Ajanony miaraka amin'ny vava mihitsy ny fieritreretana n'iny jiolampoti tsy mendrika iny. Efa voalazanao fonana izy zany. Ary efa mimbetsaka izay fa manaova toy ilay tanàla Versampy anaka ka manova ny mety a. Mbola ho avy ary tsy hampozina akory izay anjara tolotr'Andriamanitra ao anao e. Matoky an'ilay Andriamanitra nahary fa mbola any ilay natokana ho anao anaka. Fa hono aho aloha e. Ie papa. Efa vonona daholo ve ny entana sy izay ilainareo amin'ny dianareo any Mahajanga izao e. Ie, ny aloha efa vonona fa ny maman tsy fantatro. Zany, efa vonona zany ny dorety ary mba ahoana ianao Rema. Efa vonona koa ny any entako kalasy zay raha pitsy vao maraina e. Ay kosa. Lazao fotsiny be na sofera hoe tonga maraina be fa aleo menga vao maraina mihitsy e. Tonga vaingana ny raha-pitsy fa isosa ho any Mahajanga izay sy mama ry papa. Eny anaka. Dia misaotra anao sahady nandefana ihany. De mahazo fafinaretana any nareo mianaka de tsara mandroso tsara miverina ihany koa a. Fa izao aza adinona mitondra ny voandalana ho amin'ny papa ry dorety a. Matoky ianao ry papa. Martin izany fanenampo zany. Falifaly be ry le daly zany. Arabao letsy ry barijona. Andry, fa hono ilany moa no arabainy. Arabao letsy fefa papa zao a. Tera-dao maly nke bako malala vadika e. Ay ve. Ka arabaina tokoa moa lesy izy zany. De tonga avata izany Martin kely zany. Ka hono a. Mitovy amin'ireny ny samy mitovy amin'ray no ity zazy. Tahaka an'ray moa. Eny tsy maintsy amangy anareo any izay sy mama rehefa misy fotoana malala sady anatitra ropatsy. Eny fa zao koa letsy zao no tena tadiavako an'la. Fa misy inona lesy zava-dehibe mihitsy nga izany tadavan'la zany fa misy inona loatra ary zany ha. Ono letsy mbola miaraka foana moa elasy Paola. Ay ve mbola miaraka tokoa zaika fa hono fantatra la fa sady mpiara-ny asany no mifampitsapara-pitiavana teto aloha zay fa hono tsy zany mantsy letsy fa hono ty zany aho fa hitako ny an'la nampiaraka tamin'ny bandy teny anosy raha zaly nanaty boary any bako malala teny amin'ny maternité ny be filatanana iny ha. Or Martin marina ve zany marina zany zany a. Zany ve eno a de noho nanotazana azy de nitsoka nitaritiny le bandy de vetivety teo tsy hitako fa nanjaviny izy roa fa hitako mihitsy fa nandositra aloha ny an'la ka tsy haiko e asakasaka la raha mbola hoe matoky an'iny ihany la tena azo kantoka lesy fa sipany iny bandy iny fa ratsy zany ve izy andositra nahafaty tena ohatran'iny izy roa zany nge letsy ny tena hoe nitaritaritiny mihitsy le kofo e. Tsy tahita amin'izany la ry Martin fa hitako ihany zay tena paikany amin'ny latsinainy de amin'ny latsinany ihany tsy maintsy tonga miasa iny fa de ho fantatro ny tena marina rehetra eny fa na izany aloha de misaotra ny lany aloha mba nilazan'izay fa tena namana marina la tsy nanafananita ny latany fa za kosa anjarako indray zao no nilazany vaovao amla. Ka inandray ary zato vaovao nylary ka zao lesy nitapahako tanteraka lesy ny fiarahako tamin'ny dorety zany vita fa hoana ty vita teo ny amin'iny vony rose be tsilo iny fa sao mandratra ka hanimba ny fiainako lesy ry Martin. Tsilo hoana ty tsilo avokoa lesy na ny endrika na ny toetra na ny saranga na de ao aza ny mahavony rose azy tsy natao ahy iny lesy tsy azo ny lahany eritreritra ny vavanataony ateo anatry ny rininy fa hoana ty ka tsy voatanisako eto lesy zany fa
fampina napahako ny fiarahana iny tao am-pony, tsy navelan'ny rariny tsy navoakany vavany. Tsy alian'le Sindry Martin. Tena saika nydiran-doza raha mbola niatefa tamin'iny. Zany ve izy? Tena mampalahelo tokoa le zany Barjona. Tsy reny laza ny vavany zany nahitana niaraka tamin'ny Evisoa. Zara ary le Sindry Martin mbola tsy tafiditra lalina taminy Efa faktura avy amin'ny orinasa mahavelona. Apetrao eo miverina amin'ny taloha indray zao lasa sefo indray amintsika Barjona. Misy ny sefo ary misy koa ny mpiasa tsotra. Fahoana ary Mademoiselle Paula. Izy zany niaraka taminao tamin'ny sabotsy zany. Iza ndray zany may manao tatitra ty aminao zany? Hoininao moa zany na iza fa valy fotsiny fanontaniako Iza ho aza mibandy niaraka taminao teny Anosy zany. Namako raha tianao fantatry. Ay, namana ahoana moa? Mahay roa ianao ty aty amiko hafa ny teny sy ny fetsika nefa any velany any mifanadala sy mifampitatana amin'ny bandy. Iza ho aza mibandy zany lazao sipanao. Nilaza n'ity izy. Ay, manomboko zao. Sefo sy mpiasa tsotra misy ato ampiasana araka ny efa navoaka ny vavanao tsy tampoka teo Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany manomboka eto de fifandraisan'ny samy mpiasa ny atsika. Ny anao Paula, ny Sefo Barjona. Nataoko ngamba fa mazava zay. Mba nevitra anao tovavy montana azo itokina efa manana fifandraisana amin'izany bandy hafa zany any velany. Ka hoana, tsy mahita ho teneniny ianao? Valio Inona moa navaloko anao fa marina zany Misy tovolahy miaraka amiko tokoa any ary nilaza fa tsy afeniko zany. De sy fanantenana mihitsy ary Paula. Ary fantaro fa tsy Barjona mihitsy no atanty izay vony raozy be tsilo efa natsipon'ny olona na afaka ampivelatra indray azy efa malazo ny andro. Azafady. Ary za indray zao no mandidy anao, vonjeo amin'izay ny asanao. Zay ny vonindrao sy roa be tsilo fa tsy nandry ny olangosany lary Barjona. Ankehitriny kosa de tokana sisa ny safidiny lahy. Iny Evisoa zay sady tavo ny volony sady soa ny manjaka miendrika ny lahy mihitsy. Anio de anio ihany de ho lasaiko mama fa aroso amin'izay ny fangatahana ny Evisoa zay tsy misy azo kianina. Mahatoka fa any orina any anana reny mpanabe maty anina sy mananatra kefa ny zanakay. Ny olona teo ny Evisoa satrony tsy ala fa te ahita mandrakarivan'le olotindy. Ka ataoko ngamba fa tsy ho gaga indray no raha tonga eto mbavady ny sekoly amin'izao firavan'ny mpianatra zao. Ka inona ary ny tianao ambara amiko ry Barjona? Misy tokony ary mino fa efa fantapatatry ry ihany ny antony ahatongavako eto. Tsy fantatro fa inona aza mody adala io moa tsy efa mifandray akory moa ny eritreritsika. Lazao fa tsy fantatro. Ka zao ry Evisoa. Tena tia Andria. Averiko foana eto fa tia Andria. Vao nahita Andria voalohany de toa nisy hery zany avy amin'ny ny aty fa tsy nitsatoka tato amin'ny foko ary de babo avy hatrany ankehitriny taorian'ny fandraisantsika imbetsaka izay de fantatry Andria koa fa mitombo hatrany ny fitiavako Andria. Tena tia Andria tena fitiavana fa tsy fitiavana ankizy. Ka manontany Andria ary aho zao Roviny zay sy mama no iseho any aminareo. Tapa-kevitra ary ny Evisoa fa Andria no tiako hiaraka norina tokantrano amiko. Barjona, za koa nge tianao satria moa efa mivaky amiko ianao de mamboraka aminao indray fa tena tianao
tsy ianao afoko manontolo tsy voazarazara fa ho anao rery any. Zany very ny Ivosoa. Misaotra ary ny Ivosoa malala ary dia ho andry irery ihany koa. Fa eto kosa dia manontany indry hoe mety ve raha miseho any aminareo any tsara asany izay sy mama amin'ny sabotsy? Mety zany e, sady hitina any koa amin'ny somariva rehefa avy mampianatra ka dia miandry anareo any zany izay. Dia izay ny izy ro mama. Ho any tsara asany tsika amin'ny sabotsy hanome voninahitra ny ray aman-dren'ny Ivosoa. Iseho any tsika momba ny fikasana sy ny Ivosoa hanoro-tokantrano e. Fa hono aloha e. Tena tianao tokoa ve ny Ivosoa iny? Eny ro mama. Ka mahatonga am'teny an'izany mantsy. So dia mba miova hevitra indray ianao ka hanala baraka antsika any an-tanàna any fotsiny any. Za dia efa mba miteny azy e. Tapaka ny hevitra ro mama fa iny ny tena anjarao ka. Efa nisy indrindra tatoato ny fisafidiananareo vonin-raozy samy manana ny lokony, ny endriny ary ny hatsarany, fa ny Ivosoa ny vonin-raozy tena kanto laniko fanahy e. Vatana ary saina. Ka dia raikitra izany fa amin'ny sabotsika no hiatrano any amin'ireny Ivosoa any tsara asiny. Efa vonina ny andray antsika izy ireo amin'ny fa efa voalazako tamin'ny Ivosoa ny fiavitsika mianakany. Dia arabaiko nareo ana ka nahavita ny dingana voalohany iny a. Dia ny tompony hitantana ny dianareo hatrany ary tsy ho solafa mamindra fa ho tody soma tsara amin'izay fanirianareo e. Dia mba ho tody soma tsara amin'izay tanjona tianareo tratrarina. Misaotra betsaka ry mama. Mitsodragnanareo roa kely koa izahay mivady ary ho totosatrany farana ane ny dingana ifanoloanareo tena eo anatrehan'Andriamanitra e, manoloana ny hôtely masina. Maniry dia maniry koa izahay engany ny tokantranonareo toy ny azo volena eo amoron-drano. Velona izy ka nyvoany tonga amin'ny fotoanany ary ny raviny tsy mbalazo ka ahafahanareo mialokaloka mandrakariva e. Dia faly be koa zany izahay mivady mitondra ny arabanay amin'izao dingana lehibe vitanareo izao e. Mba aleo alasana ane ny tokantranonareo miorina manomboka eto e. Zay ny amany anay. Ka azafady kely aminareo ary. Zao misaotra anareo vavolombelona rotota moa zany izay mivady. Ary indrindra koa moa misaotra anareo fianakaviana. Akoatran'izay moa ny namana sy tapaka tonga maro nanome voninahitra anay ka nanatrika an'izao soratra ny fanambadiana izao e. Ary izao tsika dia hamonjy ny tranon'Andriamanitra anotrina ny vadinay farany dia ny mary azy masina zany e. Tonga amin'ny sakafo famaranana ny lanonana fankalazana ny mahatsikitika zao ry malaly e. Ka ahoana ho ny fijebonao? Faly dia faly ary malala. Zany ve? Ny tanteraka kehitriny ny fandritsika. Zaho koa nitoraka zany. Sambatra zao manana nao reharehako olohan'ny tokantranoko. Mangataka amin'Andriamanitra isika mba olom-banona izay taranantsika ho avy ao aorianan'izao mariazyntsika izao. Faly tretrika safinonika ny asambarako mananao. Ihany koa zany hafaliana sasambarana zany ary fanindrinao zany ry silaky ny haiko. Gastitan Taragas. Ny farana teo vonin-draozy telo nosoratany Randriana Vony Arsène. Ireto avy no anome aina ny tantara Lanto, Vantso, Ioly, ny Ravo, Anjarliva, miaraka amin'ny Faly, Rakoto, Bruno, Sinez. Tovorazana mamonjy no nandray feo. Anjarliva no nanatotosy.